Rabanao ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zanabolana efa lasa tanteraka aloha zany ilay rivotoza Alvaro araka ny hitantsika amin'ny sary izao miverina amin'ny volonandro fahavaratra toy ny mahazatra amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy raha ny ato anatin'ny 3 andro ho avy tsy misy ihany koa aloha ny fiforonana rivotoza ahina atao anatin'izay 3 andro ho avy zay na 4 andro na 5 andro ho avy zany amin'ny ankapobeny. Ny maripanantsika misy fiakarana amin'ny maripanany amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ho an'ny ilany atsinanana sy ny avoatany kosa tsy dia misy afivana firy makasika an'izay maripana izay ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia mety hisy ny tandrivilaona ray kotroka vao maraina any amin'ny morontsiraka avaratra andrefa Madagasikara ny any amin'ny afatra laotra mangoro analanjirofo sy ny afatra atsinanana ary avatovavy ny ambiny kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko na maina tanteraka aloha zany balika ny masoandro indrindra ho an'ny avoatany. Ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray mitoy ny oram-baratra amina faritra maro saika manerana Madagasikara koatra ny faritra sava analanjirofo atsinanana ny any amin'ny morontsiraka faritry melaky sy menabe ary atsimo andrefana toy izay koa ny faritra androy ny ambiny moa zany araka ny efa niresana teo dia mety hisy ny tandrivilaona ray kotroka ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay manodidina ny 20 eo ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanany nosy kosa 20 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefana mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay ny sabotsy mitoy hatrany ny oram-baratra amina faritra maro saika manerana Madagasikara ankoatra ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy iny no mety ho maina sy ny morontsiraka ny faritry melaky ihany koa amin'ny ankapobeny aloha ny faritra analamanga sy ny any abetsiboka dia mandraona mety hisy tandrivilaona amin'ny tsitokotoko indraindray ho ana distrika sasany amin'ireo faritra ireo ny maripana ho vinavina amin'izay andro sabotsy izay 17 ka hatramin'ny 18 any avoatany ary manodidina ny 20 ho an'ny morontsiraka voan'ny atsinanana sy ny any atsimo atsinanana Madagasikara mety tafiakatra hatramin'ny 30 zay ho ny morontsiraka ny faritra sava ny ilany andrefan'ny nosy kosa dia mafana ny andro mety mahatratra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny morontsiraka faritry boeny 7 degré celsius ho an'ny faritra betsiboka. Amaranantsika ny afandarana ny alahady mbola misy hatrany ny tandrivilaona ray kotroka saingy somary mitsitokotoko zay mety ahitana an'izay ny atotany faritry menabe ny any amin'ny faritry orombe faritra anosy sy ny faritry vakinankaratra mitatra kely ho an'ny ilany atsinanany faritry vakinankaratra zay na manakaiky ny distrikany anosy be analany ho an'ny tapany avaratra rehefa Madagasikara ihany koa dia mbola mitoy izay orana tandrivilaona ray kotroka izay ny faritra analamanga bongolavy tasy sy alaotra mangoro ary ny any betsiboka dia maina aloha zany amin'ny ankapobeny na dia somary olalovan-drahona ny tapakandro ariva raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay misy fiakarana ny maripana ho an'ny avoatany tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra mahatsiatra ambony ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ihany koa ahitana an'izay fiakarana zay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius raha ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana makasika an'izay maripana izay ny mety eo tamin'ny tian'io ty ary raha piziray fotoana manaraka veloma tompoko.